Nandritra ny fanokasana intetikasa Liverpool iny dia anisany resadresaka ny fanaovana tamin'ny Ranja Matovo izay anisany angadina ananana sy vinahitana ity tetikasa Liverpool ity teo ihany koa Ramatoa Patricia Gerson izay tompona andraikitra voalohany amin'ny baolina kitra vehivavy eto amintsika ho azy ireo dia tombony ho antsika malagasy ny fahazoanan'izany tetikasa izany ampitomboana hatrany ny fankafizan'ny ankizivavy malagasy ny taranja baolina kitra. Liverpool moa zany dia araka ny vavalaza teo dia izy io dia initiative-ny FIFA izay ny nametrahana ny engagement isoutenir ny football féminin erak'izao tontolo izao. Nisy akoatran'ny Liverpool dia maromaro ihany koa ireo programme izay napetraky ny FIFA amin'ny mba ahafahana midévelopper ny football féminin zany. Nisy formation izay nomen'izy ireo mikasika ny leadership ary anisan'ny nisitraka tamin'izany formation zany isika eto Madagasikara. Anatin'izany nahitantsika projet maromaro ary anisan'izay ny Liverpool. Hita tokoa ny tombotsoa azon'ireo firenena izay nisitraka ny Liverpool na eo amin'ny fitombon'ny isan'ny tovavy milalao baolina kitra zany na eo ihany koa ny fiatsaran'ny qualité an'ny football féminin eo anivon'ireo pays ireo. Eo zany tsika nanapa-kevitra hoe tsara ihany koa tsika Madagasikara izay hita tokoa hoe vao nanomboka ny atsika ny foot féminin araka ny tenin'ny président teo hoe efa nisy ny baolina kitra vehivavy taloha saingy tsisy compétition fa nanomboka tamin'ny 5 ans lasaka mazay no efa nanomboka nisy ny compétition mikasika ny football féminin eto Madagasikara ka ahafahantsika manatsara hatrany zany an'izay foot kitram-behivavy zay dia hoe ndao zany tsika hiezaka hitarika hisitona ny ankizivavy eto amintsika ilalao baolina kitra ary anatsara ihany koa ny qualité an'le baolina kitra eto amintsika zany. Isy ihany koa karazana plateforme izay apetraka izay plateforme mampisy ady hevitra mikasika ny fanatsarana ny football féminin sy ny statuen'ny tovavy ary ady hevitra ihany koa sy fizarana ny bonne pratique amin'ireo pays maromaro zany izay membre ny FIFA zany. Amin'izao fotoana tsika dia manomboka ny manao lancement tsika raha amin'ny alalan'ny festival. Fa maninona moa ny festival ny anombohana azy dia satria mbola hisitona ny fon'ireo tovavy tsika hoe ity baolina kitra ary ho asaina zareo zany hoe ahitana zany atao hoe environnement ny foot zany ary hiezaka ihany koa zany zareo hijery hoe inona sy navy ireo tontolo rehetra ao anatin'ny baolina kitra. Ny festival koa tsy izay ny farany fa misy tohany ao aorianan'ny festival. Ao aorianan'ny festival dia tsy maintsy miezaka ny fédération, tsy maintsy manao ny fédération mametraka hoe iza ny inavy ny structure andraisana ireo ankizivavy ireo ilalaovany baolina kitra ary inona ny événement mikasika ny baolina kitra manaraka, inavy ireo événement mikasika ny baolina kitra na eto Madagasikara na sototoa ary jerena ihany koa hoe izavy ireo club izay amitsika hoe club mandray ireo tovavy zany amin'izay tontolon'ny baolina kitra zay. Le programme aloha za tsy anafina hoe hatramin'izay saika za zany hevitra hoe tokony atao eto Madagasikara satria zany le votoatin'le programme zany hoe ananentana ny ankizivavy anao hiditra amin'ny baolina kitra zany dia eto amintsika naiza zay toerana rehetrarehetra le misy tovavy milalao baolina zany naiza na any Ampania na any Bekopaka hitako hoe nisy tovavy zany miditra ekipa dia rehefa tsy ampy zany le isan'ny ankizivavy dia milalao miaraka amin'ny tovolahy izy zany. Dia taty aoriana moa zany ranja nanao nanaraka le fofana tany amin'ny FIFA le fofana leadership féminin dia hoe niteny izy averina avy any hoe tsaloha angamba ataontsika ihany le Liverpool fa mety mitondra zavatra lehibe ho an'ny ankizivavy eto Madagasikara. Izy moa efa misy efa lazainy teo angamba hoe misy firenena 10 mihoatra ny 10 no efa nanao le programme eran-tany
dia eny aha hoe andao atao amin'izay dia mba hoe misy andro manokana atokana ho an'ny tovovavy eo amin'ny football féminin ty zany vao fanombohany dia mbola itoy izy anirina donc ohatrany hoe complémentaire amin'ilay zavatra ataonay zany grassroots zany efa misy dia ty zany ohatrany hoe manamafy izay efa ataon'ny grassroots dia le grassroots koa efa hoe limité à 12 ans ty hatrany amin'ny 24 ans. Matompana raikitra voalohany anao amin'ny baolina kitra vehivavy eto Madagasikara fahitanao ny fiakaran'ny avy teknika sa hoe fivoaran'ny baolina kitra vehivavy amin'ny ankapobeny? Izy zany zavatra anankiroa eo zany les sports loisirs développement dia les sports de compétition dia le Liviorgos ty zany hoe développement resaka loisir zany hoe ahafahany ankizy kely ankizy vavy kely hoe mikasika baolina indray mandeha farafaratsiny indray mandeha amin'ny fiainana za moa zany avy amin'ny fianakavinana sportif dia ny zokokla zany mpanao baolina izy zany taloha mpianatra Saint-Michel mazava ho azy dia ohatrany hoe nisy frustration foana zany to amiko hoe tamin'izaho mbola kely mbola tsy nisy zany foot vehivavy zany dia ohatrany hoe le zavatra tsy niainany tena zany mba ahafahan'ny génération amin'izao fotoana mba miaina an'le izy zany hoe mba manandrana izy zany dia raha tiany le izy dia tohiziny dia les sports de compétition moa zany hitanareo ihany hoe tsy vita tsy tongatonga ho azy zany fa mila ahafany manana zay foana zany lazaiko hoe ny Japon izy champion du monde 15 taona ry zareo niomana izy tonga champion du monde iny ary tonga lolo satria tsy nieritreritra izy hoe 2011 de champion du monde fa 2015 nieritrerety hoe champion du monde izy dia le izy koa zany tsy maintsy misy les tranches d'âge maintsy respecteny dia tsy vitany hoe compétition senior fa le compétition ny hitantsika teo zany le U17 vao nahazo an'le CGSO tamin'ny herinandro teo fa tonga tomboka alohan'izay hoe U15 raha ny tokony ho izy satria any zany le base no azo donc ny ato fédération zany nieritreretinay hoe apetraka ny compétition isaky ny taranja taona zany U15, U17, U20 sy des seniors zany mazava ho azy zay zany mila finiavana mila ny ressources financières techniques ny eo koa zany problème ny encadrement technique zay somary lesitsika eto Madagasikara zany dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny eritreritra hoe ohatran'ny lehilahy ihany hoe voatery maka mpanazatra avy any ivelany sa hoe le totoerana no amafisina nefa le résultat dia davin'ny mpijery dia tsy maintsy gérina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany